Faly miaraba ny ankizy kely tsy raray avy tonga eo amin'ny folo andro bavaka indray isika rankizy. Salama daholo ve ny ankizy? Inona fa salama daholo isika rehetra. Tonga eo amin'ny andro faharoa sahady isika rankizy omaly isika dia nanatra ny fomba fiasan'ny fanahy tao anatin'ny tao aorianan'ny ekaran'i Jesosy tany an-danitra. Fandroandray dia lohateny hoe manome antsika fahaiza-manao miavaka ny fanahy masina. Hijery ny tantaran'i Luka Sorel indray isika androany. Ndao ary isika andeha hiaraka amin'izy ireo. Efa niazakazaka 100 kilometatra maro isika izao. Izany no tenenin'ny Luka tamin'ny Orel. Tena mahagaga fa tsy mety reraka mihitsy mbola te hanohy hiazakazaka ihany raha ny marina. Izao no lazain'ny Orel hoe naverina ho amin'ny tanjaka feno hery isika olombelona taty an-danitra ary Luka keliko. Ary sady nijery an'ilay saritany izay nitsingevana sy nikaroka manodidina ilay saha mahafinaritra izy ireo. Tena mahafinaritra tokoa ilay saha. Gaga Orel, naverina, inona no tianao ho lazaina amin'izany? Tany am-boalohany isika dia noforonina mba hanana endrika tena tsara, salama tao anatin'izany. Izany lazain'ny Orel. Saingy rehefa tsy nankatoan'Andriamanitra izy ireo dia niala taminy izany fahatsarana izany ary simba niota ny drafitr'Andriamanitra izay ho an'izy ireo. Tamin'ny andronao tamin'ny teny an-tany 4 taona izay dia nanana fahaiza-manao ny olona kanefa alao sara an-tsaina hoe nivokatra ny fahotana dia lasa simba ny vatana, lasa nisy zavatra simba tao anatin'izany. Izany no lazain'ny Orel. Mbola tantara lavabe ny momba izany fa ndra sy ho resahana aminao foana isaky ny mandeha isika dia ho resahana aminao ny zava-misy marina tamin'izany fotoana izany. Tonga teo amin'ny toerana anankiray izy ireo. Voamariky Luka ny hatsaran'ilay toerana tsara be izay misy sary voninkazo maro isan-karazany ary misy rindrina izay misy fitaratra be ao anatin'izany. Jerenareo anie ilay fitaratra mahafinaritra miaraka amin'ny voninkazo izay tena mahafinaritra be. Io voninkazo io dia isaky ny misy fahazavana dia miova ny lokon'izany voninkazo izany. Hitanareo ve rankizy itony fitaratra itony? Tony dia antsoina hoe emeralda ny anaran-dreny. Gaga be i Luka nahita an'ilay emeralda. Way! Hay ve ohatran'izao izany emeralda izany? Tena tsara dia tsara tokoa izany emeralda izany. Fa tao anatin'izay dia rehefa gaga nahita an'ilay emeralda i Luka Sorel dia nahita lehilahy anankiray izy. Way! Azafady, hoy Luka taitra. Nifandona tamin'ny lehilahy anankiray i Orel sy Luka. Nitsangana ilay lehilahy ary niome tsy antsoinao izany. Izay ny teneniny ary nitsika izy. Variana loatra nijery ny tsipiriany izay mahafinaritra i Luka dia tsy hitany ilay olona. Bezalila ny anaran'io lehilahy io. I Bezalila dia tena olona nahafinaritra. Faly Luka nahita ny Bezalila satria efa hitan'ny Luka teny an-tany io Bezalila io. Dia izao ny zavatra nolazain'ny Luka tamin'ny Bezalila hoe mba tantarao ny zavatra nataonao teny an-tany. Inoko fa manana zavatra mahafinaritra be ho lazaina amiko ianao. Dia namaky 2 sy 9 izy ireo izay
toko sy andiny mahavariana tokoa satria tamin'ny teny Hebreo izany toko sy andininy izany. Rehefa vakiana ny teny Hebreo dia avy aty aoriana ny famakiana an'izany teny Hebreo izany. Ao amin'ny Exodosy 1:30 andininy voalohany ka hatramin'ny 5 izany teny Hebreo izany. Exodosy 1:30 andininy voalohany ka hatramin'ny 5. Izao ny voalaza amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe: indro efa notonoko anarana Bezalina, zanak'Ory, avy amin'ny firenena Joda. Ary efa nofenoko fanan'Andriamanitra izy dia fahendrena sy fahiran-tsaina sy fahalalana ny amin'ny taozavatra samihafa, dia hevitra hanao asa kanto, ny asa volamena sy volafotsy, ary varahina sy ny amboatra vato alatsaka antranontranony, ary ny andrafitra azo mba hanaovany ny taozavatra samihafa. Izay ilay soratra tamin'ny teny Hebreo. Eny, izao zany resahana izany. Hoy Bezalila tamin'ny mpifaliana, tena notahian'Andriamanitra fony tany an-tany. Lazao amiko hoe ahoana nampiasain'ny fanamasina anao? Hoy Luka, tena te hafantatra an'izany tamin'ny fahazazako izany lazain'i Bezalila, dia tiako tokoa ny lalao sy ny asa tamin'ny vato sy ny fitaovana isan-karazany. Izany lazain'i Bezalila tamin'ny Luka. Noho ny lehibe dia tsapako fananana fahaiza-manao tamin'ny famoronan-javatra tsara tarehy tamin'ny tanako. Dia nanapa-kevitra fa atoky amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra, ka naniry fatratra hampiasa ny fahaiza-manaoko ho fanompoana azy. Ren'Andriamanitra mivavaka nataoko, izany ny tenenin'ny Bezalila, ary narotsany tamiko ny fanamasina ny mpitarika lehibe antsoina hoe Mosesy, izay niantso hanampy amin'ny tetikasa goavana tsy nisy toy izany. Nomena voninahitra hanorina trano fonenana ngeza be, tranon'Andriamanitra tany an-tany izay sy namako, mba ho eo amin'ny zanany malalany ny fanatrehana. Rehefa naniry hanompo an' Jehovah amin'ny fonao manontolo ianao, dia ampitombony amin'ny alalan'ny fanahiny ny fahaiza-manao. Izany ny tenenin'ny Bezalila namarana ny teniny. Asa sarobidy tokoa no nataon'ny zareo teny an-tany tamin'izany fotoana izany. Hoy Orel tamin'ny Bezalila, nahavita trano an'Andriamanitra ny tanany. Tena voninahitra izany. Mpahay-kanto mana-talenta ianao, hoy Luka, azoko tsara ankehitriny ny antony nikalinao fatratra ny atsipiriany tamin'ilay rindrina nandray lesona tamin'ny fanandramana izay nataon'ny Bezalila i Luka, ary tena nisaotra izy tamin'izany. Izao ny zavatra nataony Bezalila hoe tsy misy fisaorana ary tovolahy kely mahafinaritra be ihany koa miaraka aminao. Engane mba ny fanamasina hiasa mikery aminao koa ka hitombo ny fahalalana an'Andriamanitra. Aty an-danitra dia mbola betsaka ny zavatra hoenarana ary vonina ho amin'izany i Luka kely, ary liana dia liana ny amin'izany ihany koa. Nanao velomany Bezalila i Orel sy Luka, vonina izy ireo hiaona amin'ilay olona hafa indray manaraka eo. Hoy Orel, ndao indray isika ary ho any amin'ny toerana hafa anankiray. Izay ilay tantaran'ilay rankizy. Ndao hampiasa ny fahaiza-manao ananantsika isika. Inona ny fahaiza-manao ananan'ny ankizy tsirairay avy? Ary inona ny fahaizanao tianao ananana? Andriamanitra dia afaka manome fahaiza-manao antsika, ahafahantsika manao zavatra ho an'Andriamanitra. Ndao hisafidy ny fahaiza-manao izay ananantsika isika, ary angataka amin'i Jesosy mba ahafahantsika, mba ahafahany manome izany ho antsika tsirairay avy.
Ndao isika hivavaka rankizy a, ny atim-bavantsika androany a, dia hivavaka isika androany tontolo. Azadino ny mivavaka manokana, azadino ihany koa ny mivavaka miaraka amin'ireo ankonana sy namantsika tsirairay avy. Ary hivavaka ihany koa isika mba hiasa mikery ny fanahin'Andriamanitra dia afaka manome fahaiza-manao ho antsika tsirairay avy, tahaka ny nanomezany amin'ny Bezalila ihany koa isika. Ndao hivavaka ihany koa isika mba hanomezan'i Jesosy anao tombontsoa, hampiasa ny fahaiza-manao anao hitarihana ny fianakavianao sy namanao ho eo amin'i Jesosy. Ndeha hivavaka isika rankizy, vavaka isika. Andriamanitra rainay tsara indrindra izay nandanitro, misaotra sy mankasitraka anao izahay ny amin'ny tantara izay nomenao androany. Misaotra fa mbola nampatsiahanay indray ianao fa afaka manome fahaiza-manao ho an'ny ankizy kely tsirairay avy ianao. Ray malalo mangataka izahay ho an'ny ankizy izay efa manana dia misaotra ny amin'izany, fa ho an'ny ankizy izay mbola te hampitombo an'izany fahaiza-manao izany dia omeo azy ireo fahaiza-manao ampy ahafahany manao zavatra ho anao. Ary ny angatanay dia engane mba ho tarihan'ny fanahinao mandrakariva ny ankizy kely. Dia amin'ny anaran'i Jesosy ny angatanay mivavaka. Amen. Izay indray ny fotoanantsika rankizy raha mpitsondray dia mbola hita zavatra mahafinaritra be isika. Mirary soa ny ankizy kely tsirairay avy.